Isan'ny manan-karena arena voajanahary Madagasikara na an-tanety izany na an-dranomasina ary maro amin'ireo arena voajanahary ireo no tsy hita afa-tsy eto amintsika. Taorian'ny fokarohana no tanterahan'ny WCS niaraka tamin'ireo mpiara-mombonantoka maro ho tantsorika ny fanjakana malagasy ampitombo ny fari-dranomasina arovana tamin'ny alalan'ny fifanekena tany Sydney dia hitombo indray ny fari-dranomasina mety arovana manerana nosy izay misa enina izy ireo no tafiditra ao anatin'izay tambajotr Zombandriaka izay. Raha 7.4 kilometatra tora-drony velaran'ny fari-dranomasina narovana teto Madagasikara dia nahitana fitombona hatramin'ny 5,9 izany amin'izao fotoana izao. Fiaraha-miasan'ny Wildlife Conservation Society Madagasikara na ny WCS sy ny comité de pilotage amin'ny fanatanterahana ny promesse de Sydney sy fampafantarana ny tambajotra mpiarovana ny fari-dranomasina Zombandriaka no nahazoana izany. Amatarana ny fatra mila fiarovana sy ny fitadiavana famatsim-bola maharitra ho an'izany. Anisan'ny hitondra fandrosoana ho an'ny toe-karena sy ara-tsosialy ny fisian'ity foto-drafitrasa ity. Tombony ho an'ireo eto amintsika koa ny fisian'ny karazany zavaboary an-dranomasina izay tsy fahita ny ankafa raha tsy ilaza afa-tsy ireo karazan-tsokatra sy koroko na trondro isan-karazany izay miparitaka any amin'ny fatra samihafa. Ho maro ny lalàna apetraka amin'ny fanamafisana sy fiarovana ny ranomasina eto Madagasikara. Nitondra fanazavana mahakasika ny mahazava-dehibe ny tokony harovana ny ranomasina ny Clarisse tompon'andraikitry ny AMP any amin'ny fatra avaratra andrefana. Ny mahazava-dehibe ny fahatsiarovana dia mba ho fikajiana amin'ny fomba maharitra zegny ilay zava-manan'aina an-dranomasina mba ho tratra ny taranaka fiarovan-dehibe afara. Ary koa zegny mba ho fanagatsarana zegny ilay fiainam-ponina ifotony eo zegny satria raha voakarakara tsara ilay an-dranomasina ireo tsy hisy fijaliana zegny ilay fomba tanàna. Any amin'ny Nosiranja io tena toerana tokana zegny anatokisandreo na mpizahatany tonga dia efa mahatazana na toandro na alina efa tsy matahotra olo zay reo satria efa maro be. Miampy araka izany ny fari-dranomasina mety ho tafiditra ho isan'ny faritra an-dranomasina arovana izay tafiditra ao anatin'ny tambajotra Zombandriaka. Marina fa mahatratra 90 ny karazam-biby an-dranomasina eto amintsika. Takina noho izany ny fanamafisana ny fikajiana maharitra ny fari-dranomasina eto Madagasikara.